Alléluia. Dia miverina miarabantsika rehetrarehetra izay tonga eto indray androany miaraka aminay natao fandarana vavaka fiambenana izay ranao fandarana Andramo izao ny akiradio sy ny mpikambana tanatin'ny vavaka fiambenana. Dia manao fiadana tokoa amintsika rehetrarehetra naveritsika natao ato amin'ny page moa ny partage androany fa tsy afaka manao partage tsony indray le compte koa taorinan'le fanapahan'ireo fandarantsika omaly. Dia eo ihany tsika midinkodiny ary efa tonga ny fotoana tsy avelan'ny tsony mihitsy moa dia hita eo ihany izay anaovana azy fa dia isaorantsika n'Andriamanitra mbola tapahoana eto indray tsika rehetrarehetra. Dia fiadanany tompony eo aminareo rehetrarehetra dia misaotra anareo koa amin'ny faharetana satria faharetana be koa ny avy any amintsika tsirairay avy mbola tonga etanana dia efa amin'izao alina izao ary ao anatin'ireny zavatra mitranga. Dia misaotra anareo koa manao an'ilay j'adore satria mety mba miaro kely an'ilay izy tsy ho tapaka ihany koa ny j'adore rehefa anareo. Dia misaotra anareo Andriamanitra malifidianareo. Tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra ny fahasoavan'Andriamanitra eo aminareo rehetrarehetra raha androany vao tonga eto dia teny aminao hoe tsy kisendasena koa ny nahatongavanao teto fa misy raha ilan'ny tompo anao misy afatra tiany tenenina aminao dia maretatra amin'ny farany ilay sy tombona anao mbola fahafahanao mihaino tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana iainantsika izao. Koa dia tahin'ny tompo dia mahereza isika tsirairay avy. Teo moa zany tamin'ilay fandarantsika vao ny lancena vao satria efa lancena izy io teo tamin'ny compte dia nitapahana satria tsy mety miakatra amin'ny isy anankisivy nareo no afaka mijery ary tena voasakatsakana ary dia ho bloqué tsy ho ela izy iray amin'nytoizantsika teo dia tsy maintsy navadika amin'ity page ity. Ka mampalelokely raha tsy tenentsika hoe niditra voalohany tamin'ilay fandarantsika teo raha nabavoindi dia tamin'ity faharoty indray raha nabaviaina. Halleluia. Dia alao atambatry nareo miravavy zany tafiditra voalohany teto androany raha nabavoindi dia raha nabaviaina mena tsodrano mahafinaritra be nareo satria nisy teny vao mivakiko mihitsy vao teo talohan'ny fandarana Isaia 5:7 efa nitoritsika teto ihany izy ity. Isaia 5:7 no vakiko atao tsodrano ho anareo miravavy dia raha nabavoindi sy raha nabaviaina. Isaia 5:7 andininy faharoa androso alohanao ary andravina ny mpitotoana sy hanorotoro ny varavarana varana ary anapatapaka ny hidivy. Dia omeko anao ny rakitra soa ao amin'ny maizina sy ny arenana felina atao mangingina mba hahafantaranao fa za Jehovah izay miantso anao amin'ny anarao dia Andriamanitry ny Israely. Halleluia. Amen. Ho an'ny anabavoindia sy ranabaviaina izany tsodrano zany izy ireo niditra voalohany teto androany. Tahiny tompo ranabavy Samina kamaradin'i Jesosy Yama tahiny tompo Yama dia miteneny nareo raha ohatra nareo hoe mahita tsara rehefa tsy mahita tsony indray tenako. Halleluia. Ranabavy Yama ny hitako farany teo dia tsy hitako tsony Samina, Yama, Marie Hortensine, Aloe Vera, Erika Raka, Rosine, Marie Hortensine, Rahalahy Antsiny Apôstôly, Bartella, Koda Léonie, Tsiramboramiel, Ando Andry, Berthe Sava, Jesosy Mahery, ranabavy Mihaja, Andolina Suzella, tahiny tompo Kadaka, ranabavy Lina, Rahalahy Miel, Rahalahy Mija io Felana Rakoto, Tsiramboramiel, nambinina zany, Sandola, Berta, Tongasoa, Selina Rosemina, Erika, Mapionina, Marijo, Razanasoa Sylvie, Erika Anatra, Haingonirina Rodriguez zany, Lantonirina, Tongasoa ihany koa Tojo, Jesosy mandrakizay, Lantonirina, Razanasoa Sylvie, Razana Monika, tahiny tompo izako Nambintso Makrina, Ando Andry,
fambiazana fitahina tonga soa tahiny Jesosy bartel le fanteneniko teo mahita tsara ozy izy ranabavy Saondra sotranareo Rantarina Marie Charline tonga soa ny aina zao tsy mety mihetsika ny avatara fa zany zao ny compte quoi tsy afaka manao partage tsy afaka manao partage any amin'ny groupe tsy afaka manao partage maiza maiza de mahita an'le fandarana ihany fa tsy afaka mihetsika de zay ro ny zava-misy de ifalitsika ao amin'ny Jesosy alleluia de ranabavy tahiny tompo Nora tonga soa de mareta hatramin'ny farany daholo isika menakavy alleluia milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andao aloha tsika ametraka amin'ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra andao aloha tsika hivavaka ametraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra dia andao ampandrosotsika ny rahalahintsika Alain asan'ny apôstôly izy no hivavaka ametraka amin'ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra androany izy nivavaka fanombohana dia andao ampandrosotsika ary izy tahiny tompo rahalahy Alain anao ny fitenenana tahiny tompo pasteur tahiny tompo tsika rehetra izay manaraka izao vavaka fiambenana alina izao indray miaraka hivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomporanay ry Jesosy Kristy tomporanay io misotranao indray zany navelanao tonga amin'izao fotoana vavaka fiambenana alina izao indray ary mbola misotranao ihany koa satria mbola nomenao tonin'andro ny ainanay izay tsirairay avy ka mbola mideranao ihany koa izahay sy mankalazanao amin'izao fotoana izao apetraka fenao ampelantananao izao fotoana izao dia rakofa amin'ny rahanao soa apetraka ampelantananao ihany koa ny toriteny izay entin'ny mpanomponao sy ny famelabelarana ny toriteny entin'ny pasteur ianao nanositra ny vavan'izy ireo dia mbola apetraka ampelantananao ihany koa ny vavaky ny firenena ianao ny asa ao anatin'izany vavaka izany dia rakofa amin'ny rahanao soa ny fitaovana rehetra izay ampiasainy eto ny telefona ny connexion ny fitaovana izay ampiasain'ny pasteur rahanao ny fafifafy amin'izy ireny andrahanao ny andrakotra an'izy ireny mba tsisy devoly tsofotsofoka sy anapatapaka an'izy ireny dia ny asan'ny devoly sy ny satana tsy manan-kery tsy manam-pahefana fa fatotra amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tomporanay dia misy sy manantena tompo fa manatrika eto anao n'izao dia apetraka ao ampitananao izany vavaka izany tompo misaotra tompo voninahitra anao rery alleluia amen alleluia misaotra indrindra ny rahalahy Alain ho tahiny tompony ianao misaotra amin'ny fandraisana anjara dia mitombo fahasoavana dia mitombo ositra dia mampamangy amin'ny ankonanao ao tahiny tompo ary tsika menakavy eno toriteny avitranytsika rehefa avy eo fa andao aloha tsika eno hira anao hira aloha tsika dia avy tsika eno tenin'Andriamanitra ranabavy Kodaleonia itody rahony soa mpanindro zavandramanana soa meva reo no mbola tsy hitako teo dia narabaiko amin'ity androany ity tonga soa nareo mareta hatramin'ny farany reto tsika tirity ho voninahitry'Andriamanitra alleluia alleluia sotranareo koa mankasitraka ny zareo ny mpandray anjara rehetra dia tahiny tompany ianareo rehetra eto tsika tira mahafinaritra be ty ary ho voninahitry'Andriamanitra dia hitraotra ny ten'Andriamanitra tsika raha tsika amin'ny ranabavitsika Haingonirina Rodriguez nitoroteny androany dia ndao avy hatrany ary to dia reotsika tahiny tompo daholo ary Feonao ny antso anga nanjeny feonao ny antso
Ataona ihany no ataonay nefa hoy ianao hoe miadala n'izao tontolo zao no vidiko hampamenatra ny endry ary maleny amin'izao tontolo zao mba hampamenatra mahery mandehana hoy ianao ary eto midiry azavao ny aizimbe fa efa nahazo manaim-poana ianareo ka mizarana nanamboara maolana ao anaty fisedrana nanangalanao azy vovoka ho tamesy karaha mbola omenao tombonandro antrany a Jesosy a dia metiko manao ny asanao ane zany amononao menao vakana afaka iasa azakazaka oanao miota ao anaty Areto,
Sotra Jesosy, sotranao mbola nifidy anay anatanteraka ho andetiko izay vonona izahay ho iraka iteto zao tontolo zao hitovy ny filazantanao sotra Jesosy. Andriamanitra amin'izany izy zany ary eto ny jiro SLKM no miran'izany izy zany. Aoka irehatra ny jirotsika, taro irehatra ny jiro efa andro ny fahamaizinana zao ary mikasikasika an'izany tokoa moa ny teny hoenotsika androany. Androany dia ranabavitsika Erika Anatra, Haingonirina Rodriguez, amboarantsika anarany teto daholo zany. Izy no iaraka amintsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany ka andao ampandrosoantsika avy hatrany izy dia verina eto rehefa vita ny toloteny dia verina eto mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Misaotra anareo amin'ny zavadoridorina rehetrarehetra fa manampy antsika be dia be reny. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra. Tahiny tompo ary ranabavy Haingonirina hanao avy hatrany ny fitenenana mahereza. Tahiny Jesosy pastera mianakavy dia tahiny Jesosy koa tsika rehetra dia manonona fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika rehetra mpanaraka an'izao fandarana vavaka fiamenana izao. Dia mbola fifaliana ho ako no miarahaba ny akiradio nahatratra ny fahefa-taonany dia mirasoa indrindra ho an'izany akiradio zany sy pastera rado sy ny angonany dia miarahaba nareo mianakavy kely amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo satria noho ianareo no antony nampisy izany nampijoro izany dia tena hoe deraina Jesosy ny amin'ny zavatra lehibe nataonareo ary misaotra an'Andriamanitra ihany koa satria maro ny fampianarana re ao anatin'izany fandaharana amin'ny akiradio zany izay fampianarana tena hoe manoro, manitsy, mampahery, tena hoe mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana dia misaotra betsaka anareo pastera Ratirakoto Salama sy ny ankonanao dia Jesosy Kristy tompony mbola hitahatrany zany akiradio zany dia tena hoe anakoako retany ny lazan'izany radio zany ka ataona fanahin'olona maro dia nitanjana moa zany dia hoe ny taonan'olona ho any an-danitra dia apetraka feno am-pelatanan'Andriamanitra ny fotoana manaraka ny taona maro izay mbola hotiavina amin'izany maro ny zavatra efa lalovana tao anatin'izay efa taona izay mety nisy ny olana misy ny sakatsakana fa reny moa dia tsy nataona kivy sady mbola matoy izy tafajoratra ny teny io ty dia ao tao Jehovahandriamanitra no mba sy nitazany akiradio zany dia mbola apetraka feno am-pelatanan'Andriamanitra tany ny fitohizany zany fitoriana filazany tsara amin'ny alaran'izany onjam-peony akiradio zany dia eto koa ry havana malala dia horaisiko fahasoavana ho any izaran'ny tenin'Andriamanitra ho amintsika amin'ity alina ity dia andeha raha hiaraka maka ny tenin'Andriamanitra tsika zany dia hitantsika ao amin'ny Amosa toko fa 7 dia 9 fa 12 ka hatramin'ny fa 12 dia hovakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandy manao hoe ny fahitana ny nentin'Andriamanitra nilaza tamin'ny Amosa ny fahatombotro loza anjon'i Israely. Indro alo ny andro hoe Jehovah Tompo izay anao terako no sary amin'ny tany tsy faniriakanina nefa nahetahetan-drano fa faniriana andreny tenin'ny Jehova ary ivembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona ary hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny antsinanana. Eny
ivezivezy hitadiny teniny Jehova izy nefa tsy ahita. Halleloia. Eto zany ry havana malala dia mety misy fetra na fanamen'ny tenin'Andriamanitra. Ka amin'izao tsika raha mbola tonga eo amintsika ny tenin'Andriamanitra isan'andro dia aokontsika angilatsofina, aokontsika tena hoe azoto iaina ny tenin'Andriamanitra satria fa voalaza eto fa ivembena dia ivembena ozy hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona, any amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanana. Tsy faniriana hanina ozy izy na hetaheta-ndrao fa faniriana ny tenin'Andriamanitra. Dia tena hoe diraina Jesosy ny mbola fafahatsika tena hoe mbola miaina malalaka amin'izao tenin'Andriamanitra izay zaraina amintsika isan'andro izao. Ary ny tenin'Andriamanitra koa eto ry havana malala dia amin'ny alalan'io no ahafahantsika manana fiovana satria ny tenin'Andriamanitra ry havana malala dia manova olona raha arakaraky ny fandraisana ao an'io tenin'Andriamanitra io zany ny anananao fanapahan-kevitra. Raha misy olona tsy mbola mandre tenin'Andriamanitra mihitsy ny ry havana malala, sarotra amin'ny olona zany hoe andeha hibebaka dia andeha hiala amin'iny ratsy fanaony iny dia hiova, fa avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay torinina aminy ka henony dia amin'ny alalan'izay mahatonga izay voakasika izy, voakasika ny tenin'Andriamanitra dia eo izy manam-piovana. Ary ankehitriny nefa ny zavatra mampalahelo dia ny olona amin'izao ohatran'ny hoe tsy te heno izany tenin'Andriamanitra izany, fa mbola mety ny fiainana dia miriaria fony eny, mihetehatra amin'ny vola sy ny harena, mihetehatra amin'ny fahaizana sy ny tanjaka dia ohatran'ny hoe tsy ilainy izany eo amin'ny fiainana. Kanefa ny tenin'Andriamanitra dia mamelona, tenin'Andriamanitra dia loharano manondraka ny ao anatiny karakaina rehetra ao anaty. Ary ny tenin'Andriamanitra no fanilo manazava ny lalantsika isan'andro amin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra io dia aokontsika tena hoe azoto ny aina ny tenin'Andriamanitra mandrakarivo ary tsy mpiainy fotsiny ihany fa mpakatoy ihany koa. Dia mba tsy ho ampitsika mihitsy ry havana malala izany hoe andany tenin'Andriamanitra izany. Ary raha mbola menantsika maimaimpony izany dia tsika ny tena sambatra ny ry havana malala atao hoe na dia amin'izao amin'ity andro anio ity izao ary ny ry havana malala tombony lehibe ho antsika amin'izao oro izao tsika mbola maheno teny avy amin'Andriamanitra, teny mampahery, teny velona, teny velona manova fiainana ny tenin'Andriamanitra. Dia isaorana an'Andriamanitra lehibe izany mbola fafahantsika malalaka izany fa ho avy ny andro sisy teo. Ary Jehova mihitsy eto nefa ny teny fa tsy hoe olona fa Jehova ilay tompony teny, Andriamanitra ny tompony teny. Araka ny hitantsika dia efa hiketrika ao amin'ny filazantsarany Jaona. Filazantsarany Jaona toko voalohany. Filazantsarany Jaona toko voalohany dia vakitsika amin'ny andiny voalohany dia damotsika hatramin'ny fa valo. Hatramintsika teo ny andiny fa valo. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany izy ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no ariana ny zavatra rehetra, ary ratsy izy dia tsy nisy nariana izao zavatra ary izao. Na dia iray azy, izy no isy-piainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy irain'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona anambara ny mazava mba hinoan'ny olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy nefa
ilay mazava fa tonga fahavolombelona anaparany mazava ihany izy. Halleluia. Hitantsika amin'izany hoe tamin'ny voalohany izy niteny dia Andriamanitra. Eto izany dia rehefa miteny Andriamanitra, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia izay amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no azahoantsika an'izany. Izy no fahazavana tenin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany rehefa malala. Tena hoe tsara miaina ny tenin'Andriamanitra. Dia tsara hiatombo mankatoa. Dia manasantsika mandrakariva rehefa malala hiaino tsy tapaka an'izany tenin'Andriamanitra izany. Indrindra indrindra fa ao amin'ny ankiradio hiaintsika ny tenin'Andriamanitra mampahery isan'andro tsy tapaka. Misy toriteny mampahery ao, misy hira feno fiderana tena hoe mamelombelona ny any anaty fanahinao rehetra any. Misy fijoroana fahavolombelona iantsika ao, maro ny zavatra iantsika ao. Dia tena hoe dia raina Jesosy ny amin'izany rehetrarehetra. Dia izay no tiako hisarihana an'izay tsika hoe dia mbola omen'Andriamanitra antsika ny teniny aoka tsika tsy alaina, aoka tsika tsy anampitsofina. Fa amin'ny fotoana ilantsika an'io vao tsy mahita ilantsika an'izany vao tsy mahita tsika ary tsy afaka ny andre. Dia eo amin'izay tonga ao antsika ny nenina, tonga ao anatintsika ny nenina sy ny manako-tsako any anaty any tahak'izay. Karaha mbola men'Andriamanitra maimaimpona ry havana malala. Dia andeha tena hoe andray amin'izany fifaliana ny fahazotoana mandrakariva ny tenin'Andriamanitra io ry havana malala. Avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra nge nazahoana famonjeny. Ary Jesosy raha tanenevitra nalain'ny Satana devoly fanahy tamin'ilay hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno vato tonga mofo. Ary Jesosy namaly anazy tamin'ny hoe tsy mofo ihany izy ny velomany fa ny teny rehetra aloka ny baban'Andriamanitra. Dia hitantsika amin'izany ny ero izany tenin'Andriamanitra izany. Ka aneriana any rehefa sendra olana na ao anatina atao hoe etaeta no sarotsika etaeta tenin'Andriamanitra. Amin'izany vao hipopopopy hitady ny tenin'Andriamanitra dia efa tsy izy intsony fa izao saorana Jehovah'Andriamanitra indrindra amin'ny alalan'ny mpanompony izay tena hoe tsy mitambo asa sarana, tsy mitandro asa sarana fa manao ny tsy ho zavatra amintsika isan'andro. Ry havana malala, tian'Andriamanitra loatra koa ny antsika rehetra no safidian'Andriamanitra manokana antsika mbola tonga amin'izao na dia ny amin'izao fotoana izao ary andreny hiaino ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra dia fanilo ny tompontsika sy fanazavana ny lalantsika. Ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'ny mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Miantoka amin'ny fiainantsika ray manontolo izany ry havana malala ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa izao tsika zatra mihaino ny tenin'Andriamanitra ka na misy mpitorina tsy misy intsony mpitorana arinany dia efa fantatsika izany hoe izao tokony atao tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ifanorenesina. Izao zavatra tokony hiainana, izao ny lalana tokony hizorako tamin'ny fampianarana azoko tamin'ny tenin'Andriamanitra izay ifanorenesiko. Fa eto Jehovah'Andriamanitra mihitsy ny efa miteny irenimbena hitahatra ny tenin'i Jehovah izy nefa tsy ahita. Eto ry havana malala dia mampirisika antsika hatrany tena hoe andeva
andelaka na malala tena hoe hoajaina ihany koa ho akatoavina izany tenin'Andriamanitra mbola tonga amintsika izao dia mangataka amin'ny hazo angatahana amin'Andriamanitra anie zany Andriamanitra ome fitiavana mihaino teninao mandrakariva aho mba tena hoe tsy hivezivezy io saintsika io fa tsika koa hoe ravana malala io saina io zany rehefa tsy mifandray amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainantsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra zany mila tena hoe hiaina ny say rehefa tsy mifamatitra amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainantsika ravana malala dia tena hoe tena ohatran'ny hoe zava-poana ohatran'ny zava-poana ihany ny fiainantsika fa amin'ny alalan'io amin'io mampitonga antsika natady hanao ratsy ary tsika dia misaina amin'ny tenin'Andriamanitra fotsiny tsika ao amin'ny 70 misy manao hoe aza mandainga na misy zavatra tady handaingainao tonga tapoka ao anatin'ny sainao ny didy ny ao anatin'ny didin'Andriamanitra manao hoe aza mandainga aza mangalatra aza mitsangatsanga ny aza mamon'olona zany rehetrarehetra zany fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia io dia efa manitsy antsika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra fa dia niteraina Jesosy ny amin'ny mbola fahafahatsika dia mino ary havana malala fa samy nahazo sy tadionary ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Halleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra ny nanambavitsika amboarantsika sika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentin'izay zava-dehibe ny erontsika n'izany tenin'Andriamanitra zany androany satria dia hita tokoa hoe andro farany izao ary tiampahiranao manokana amin'ny alalan'izany teny zany isaorantsika azy mifidy an'izany verse zany Amosa toko 9 andiny 1:20 hatramin'ny 12 sady miarabana reo izay mety mbola tsy voarabako teo Takandry Jonatana Tinanakotary Zaka Samily Tansia Fabiola Zanakandapa Mamy Sirandry nareo reo mbola tsy narabeko teo dia tonga soa nareo na misy koa ny ambony any mbola tsy voarabako dia tay tompo tonga soa daholo. Amosa toko 9 andiny 1:20 sy 12 hoy ny tenin'Andriamanitra indro avy ny andro Jehova tompo izay anaterako mosary amin'ny tany tsy fanirikanina nefa na etaetan-drano fa faniriana ireny tenin'i Jehova ary ivembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona ary hatrany amin'ny avatra ka hatrany amin'ny atsinanana nivezivezy hitady ny tenin'i Jehova ireny nefa tsy ahita. Amen. Ho avy ny andro Jehova. Ho avy ny andro zany zavatra tsy maintsy ho tonga araka ny toritentsika fakomaly zavatra tenen'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Ho avy zany isy mosary zany dia io mosary nefa tsy fanirikanina na fanirin-drano tsy hoe te hihinan-kanina ianao noana na mangeta eto fa faniriana noana tenin'Andriamanitra e afaka manao ny tenin'Andriamanitra io zao aloha ny tenin'Andriamanitra mbola tsy mampangetaeta ny olona avy ny fotoana aorianao angetaeta noana ifampitadiavana ny tenin'Andriamanitra ary zany efa manomboka hitantsika taratra aoriana kely ao dia zao tsy ahita toriteny samihafa zany tsontsika hoe dia mba mitoreto daholo zao tsika dia mba mitoreto tsika dia mitoreto ry anabavy amboarantsika dia mitoreto ry ranabavy Nambintsomakirina dia mitoreto ry Marie-Josy ry Kiantra Clarisy ry Izavy aorianao misaotra azy aloha tsika dia misaotra nareo ihany koa mankasitraka amin'izareo dia tonga avy amin'ny ambony indrindra mitombosa ranabavy Haingonirina Rodriguez fa dia mampahery tokoa mitoriteny. Halleluia. Aorianao tsy hisy toriteny ohatr'izany matetika samy hafa hoenona ntsony fa hisy toriteny anankiray
foto-kevitra anankiray a zavatra resahana anankiray a ohatrany hoe zao zany tsika zao raha misakafo de afaka mihinana mofo tsika, afaka mihinana ovy tsika, afaka mihinana vary tsika. Fa aoriana kely eo zavatra ray ihany no hoanina sisa. Toriteny mivoaka amina vavana, toriteny anankiray ihany dia noho ny olona maneran-tany. Dia mitsahatra daholo ny ankoatran'izay. Nisy fotoana tokoa resaka ny devoly sy Jesosy. Resaka Jesosy sy Satana any Matitoko 4, Matitoko 4 angevaka itsika. Tadidiko loatra sy toriteny satria efa matetika nitorena izy ity. Angevaka itsika vetivety Matitoko 4. Ninakany devoly fanahy Jesosy. Amin'anarany Jesosy andiny voalohany. Ary Jesosy dia nentin'ny fananakana ny hevitra mba harainy devoly fanahy. Ary mifady any 90 andro sy 90 alina izy. Ka nefaka izany dia noana. Dia nanatona ny mpaka-fanahy ka nanao tamin'ny hoe fakam-panahy nentin'ny devoly voalohany teo amin'i Jesosy. Dia izao zavatra izao nanao hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno ho tonga mofo ireo vato ireo. Ny fakam-panahy voalohany nomen'ny devoly an'i Jesosy dia sakafo, hanina, mofo. Ny fanoherana nataon'i Jesosy voalohany ny devoly dia izao hoe tsy ny mofo ihany nivelomany olona fa ny tendrera izay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Dia nangina ny devoly. Inona zany ny zavatra nentin'ny devoly? Mofo nanoloanan'ny olany Jesosy. Inona kosa nefa ny vahaolan'i Jesosy nanoloanan'ny olany dia ny anohanany tenin'Andriamanitra. Raha misy olona sahirana ry havana dia ataonao misy zavatra anankiroa eo. Baiboly, tenin'Andriamanitra, toriteny, tsodrano, teny fikasana, sa vola. Tsodrano, teny fikasana, délivrance, fitondrana vavaka, sa sakafo. Fampanantenana, teny mampahery, teny fitoriana fitiavana, teny mpitiavana, sa akanjo. Fa teneniko anao fa aty amin'ile ilan'ny teneniko aty daholo ny ilain'ny olona. Vola ilain'ny olona, sakafo ilain'ny olona, fitafiana ilain'ny olona. Ozy ny ilay tenin'Andriamanitra alao rehefa ho avy ihany fa alao rehefa mba tahin'ny tompo. Be dia be ny olona miandry tahin'ny tompo vao hivavaka. Fa ny mampiazakazaka azy dia ny zavatra mahakasika ny nofony aloha. Nefa ngenefana io mihitsy ny nentin'ny devoly e. Ary satry ny devoly ny olona rehetrarehetra eto amin'ity tany ity. Tsisy iraraha tenin'Andriamanitra fa iraraha mofo daholo. Fa Jesosy tsy ohatr' izany. Jesosy tsy latsaka anatin'izany fandrika izany. Nen'i Jesosy tsy mofo fa tenin'Andriamanitra. Isaky ny misy olana tsika dia zany devoly ny mampandalo alohantsika mofo. Amin'ny fotoana hita tafatsika n'Andriamanitra dia tena ataon'ny devoly misy zavatra endrika mofo. Mba haninona? Mba hakatsika ny mofo dia tsy hinanantsika ny tenin'Andriamanitra. Ozy ny olona tenin'Andriamanitra zany tsy azo tsapaitanana. Eny ry havana, raha mbola tsy nanandrana sy nitsapona ianao dia tsy mandany teninao hoe tenin'Andriamanitra zany hoe baiboly hoe dia azo hoanina. Fa za dia teny aminao ny tenin'Andriamanitra dia tonga ny mofo. Azo tsapaitanana, azo hoanina, azo iainana. Fa ny mofo izay nohaninao tonga tsisy ninina. Ny nanangana antsika ireo tenin'Andriamanitra. Rehefa nivavaka izay havana, trosa ny olana. Tsy nisy olona niteny taminay hoe izao za manam-bola be.
meko volonareo dia milamina mitrosanareo. Ary tsaroako rehefa tanaty fiangonana zay tamin'izany fotoana. Ianao miditra ao am-piangonana, tena tototro ny trosa hatrany atampon-doha. Mahain'olona mijoro vavolombelona hoe tena nitahin-doha. Tadidiko misy zay amin'io nananan'olona 900 millions tamin'izany. Misy olona mijoro vavolombelona ianao amin'izany tena nafire andehanana ary tsisy tsony. Misy olona mijoro vavolombelona hoe nipoaka 400 millions izy tamin'izany. Tadidiko zay. Jereny rehefa nandany anaty comptany misy 400 millions miditra FMG. Kakapela ty olona ty manana 400 millions zany ty olona mijoro ty. Ohatra mampitetena hoe mio kely amin'izany na dia 100 ary fanareo koa dia mihinandre na 50 ary dia fomba mba depanio kely mba sauvio kely. Ina nomeny olona anay tamin'izany? Tenin'Andriamanitra. Toritely. Niditra zany ianao inona problème anao? Za zany marary, mino toriteny. Inona ny renareo? Zany trosa. Mino toriteny. Ary soa ihany. Fa tafahoana tamin'ny toriteny fa sy tafahoana tamin'ny mofo. Raha mofo no ny faninana tamin'izany fotoana zany, tsotro zao zay. Raha mofo araka ny teny devoly tsy atao mivadika mofo fotsiny vato hoe tsy navita fivadikanana 40 andro Jesosy raha nanaiky ny mofo ny sosikevitry ny devoly. Nefa natao Jesosy fivadikanana 40 andro io netiny nanao ny asany amin'izay ny fidianan'ny mpianatra. Jesosy tsy mifadianana tsony tao aorianan'io Mandra-piarany tetetany tsy nifadianana zany tsony Jesosy. Io ny fivadikanana nataony Jesosy. Ka raha io zany ny tonga ny devoly nitondra mofo dia nanaiky Jesosy hoe mofo dia tsy vitan Jesosy io fivadikanana 40 andro io. Dia tsy vitan Jesosy ny mission any fa tena teneniko anao ny bloquer ny mofo. Ny devoly rehefa manome zavatra sosikevitra avy amin'ny devoly dia fampitehana daholo. Sosikevitra avy amin'ny devoly dia tsy fahombiazana daholo. Zany mba sosikeviny tsy anaonao mofo. Fa zany rano ny tenanao zay mifanohatra amin'ny devoly no an'Andriamanitra. Ary zay an'Andriamanitra zay no mahatafita ny fiainantsika. Ary tena zana ianao tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra no nanafaka ny trosanay fa tsy mofo ry havana malala. Satria ny tenin'Andriamanitra iny no namola vola. Namola volanay aloha voalohany indrindra. Namola volanay ho lasa fantsona. Rehefa vitan'ilay tenin'Andriamanitra ny namola volanay ho fantsona dia midina ho azy ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Raha tany zany zay ambolena amafazana dia ilay tenin'Andriamanitra aloha nandrakotra ho lasa tany mavokatra. Dia zay rehetra niditra avy eo amin'izay dia nivadika fitahian'Andriamanitra. Dia ilay tenin'Andriamanitra zany, halleloia, no nivadika daholo, nanolo-tsaina, nanokatra lalana. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salamy 5:5 Salamy 119:65 fa fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Halleluia. Vetivety fa mamano message n'olona. Vetivety fa misy message maika be miditra. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra zany inona? Tenin'Andriamanitra zany fanilo tongotra dia fanazavana ny lalana. Zany hoe raha tsy manana an'io zany tsika dia mandeha anjambany. Fa tsy vitan'ny mofo zany. Afaka manana mofo ianao ny an-tananao, afaka voky ianao.
fa tsy mahita ny tokony ale nefa ny amin'le aleanao io no misy ny tena fahombiazana misy ny tena fitahina fahombiazana fitahina zany hoe le mofo zany tsy mitondra antsika anakaiza afaka voko fotsiny tsika tsy netsika ao fa ny mofo hoaninao nge levona ihany mitady mofo hafa ihany anao rapitso e fa hoy Jesosy zay misotro amin'ity loharano ity de tsy angetaeta intsony iza le loharano Jesosy fiza moa Jesosy misy le Jaona toko voalohany teo ny teny de Andriamanitra any ny teny de Jesosy ary ny tenin'Andriamanitra de Jesosy Alleluia ary za tena amin'ny tenanareo androany fa ho an'ny olona zatra mihina mofo tsy hita mofo tsony avy eo de ho kivy fa ho an'ny olona zatra mihinana tenin'Andriamanitra de tsy honona sy tsy angetaheta tsony mandrak'izay ary ireo olona zatra mihinana mofo reo mofo ingeravana makaleo io za tena teneniko anao fa mahamona aminaina ingeravana io mofo fotoana itadiavan'ny olona le tena loharano fa tena teneniko anao zany saingy mbola mety tsy eo amin'ny olona zany hoe fitahin'Andriamanitra hoe vola toy ny aloako manam-bola tsy manana baiboly ry havana malala ny teny rehetrarehetra anatin'ny baiboly io de arena tsy voavidy vola zany teneniko anao tsisy dikany ny ahitana an'izany rehefa fotony tenin'Andriamanitra izy tenin'Andriamanitra kira mana mampahita vola tenin'Andriamanitra kira mana nanana tolotsaina fahana mahita vola raha olona samy mena vola atao ke de atao ke samy mena 10 000 €. Ndray olona tsy mivavaka ndray olona mivavaka fa teneniko anao fa samy hafa ny lalan'ireo samy hafa rehefa teneniko anareo ty zavatra ty nanomboka nivavaka izay de andray andro aloha ty zavatra ijorokavambelona misy pasitera anankiray zay pasitera ngeza be ao Madagasikara ao misy ao Facebook matetika eto izy tao anatin'ny problème atao zay mivady de niady mafy tamin'ny fiainana tamin'izany manam-bola de mividy tomobila de amin'ny alalan'ny tomobila iny nangalana tombony de anliana trosa de vidy tomobila de io tomobila io rehefa mividy tomobila zay taloha zala manana an'izay satria matsy nefa tena karazana ohatrany hoe efa asa mihitsy io taloha de za akisaky ny tomobila anankiray de manana carnet na manana boky na manana cahier de misoratra hoe tomobila io de tomobila re cahier anankiray de misy ny andinidininy am'izay eo de nitoy anoatra iny tomobila iny de natakalo an'ity na lafo teto de mividanana an'le de ao ny historique an'le zavatra niangana hoe za androany nanana 25 millions iny nanaovako ny 25 millions io nividanana ty fiarako ty ohatra de ty fiarako ty indray avy eo nampina 5 millions de nahazo an'ity de nefa ty lafo an'izao ao daholo zany ny historique an'ireo zavatra io misy fotoana izy io miainga vidina de ohatrany tsitatsita ho azy fa ndray andro zay zay tao anatin'ny problème ary rehefa mividy zavatra ianao rehefa manao zavatra de manaova zavatra amin'olona mivavaka misy pasitera zay vidanany tomobila kely zay taxi zay vidiny mivady de mampina tsara kampo zany pasitera zany ny vidanany tomobila taxi zay no vidinay tamin'ny fotoana io sendra zay tsy nafantatra hoe pasitera fa mivoaka tamin'ny gazety annonce tonga tandreo andro ariva be zay mivady tonga tany de faly be le pasitera ahoana izy hijery tomobila nareo hijery zay ainka izy le izy mety aminareo de mety aminay io za mantso izy pasitera iny tompo za zay taminao zay tahiny tompo sy tsy tahiny tompo fa zay izy manao ezaka fanamboarana fiangonana de zay ozy izy io tomobila izy amidinay mivady atokany manokana ny asan'Andriamanitra de anaovany rehefa lafo izy de anaovany tafo ny fiangonana satria mbola mifonanomboka hatry hoe fiangonana ngeza be zao Madagasikara fa tamin'izany anaovany tafo ny fiangonana izy raha lafo somatsara de izy mivady hoe tena mba meo anay io pasitera fa tena tia mba volanay de le volanay kely tamin'ny kelikely
zany hoe raha ohatra hoe tomobile ohatra zany hoe tomobile 50 millions ohatra de mety mba farany mety 45 millions fa mivolana efa 40 millions io pasteur mba de fampijery izy mivady zao hoe andao mihinanitra rehefa tsy maninona zany de inona zany le zavatra nitranga le vola avy taty aminay nandeha totona tany amin'ny asan'Andriamanitra satria nasa afaka nanafonany le fiangonana ny zavatra lasa reny inona tomobile avy any am-panompon'Andriamanitra nivavaka izy taloha nangarana eny tomobile nitsofony rano io tomobile io tena teneniko anareo fa io tomobile io niteraka de lasa tsy nety ritra zany le loharano avy tamin'izy io taxi le izy de fanamasina tolotsaina aza midy amin'ny mahataxi anazy mandana loko izy de nilokoko natao voiture plaisir le izy de vaina lasa tsy endrika taxi fa natao hoe tomobile plaisir de le licence sy le taxi licence sy le lanterne sy ny sisa namidy mitokana ndray hoe ho an'ny olona zay te hanao taxi de toy riavana zany zavatra zany avan'Andriamanitra na nitolotsaina avy amin'io na ny lalana rehetra zay nalena io zay tomobile zay vola azo tamin'io tomobile io misy fitahina atao ambadiky le izy inona zany ny zavatra tiako lazaina ao ambadiky ny tenin'Andriamanitra mampahita vola riavana mampatahiny ny tompo riavana halleloia androany za teteny aminao aza varina amin'ny mofo ianao andaotsika tsy ho varina amin'ny mofo raha varina amin'ny mofo tsika de ho avy fotoana tsy hisy tsony ny mofo fa raha zatra tenin'Andriamanitra tsika ny tenin'Andriamanitra efa velona atao anatytsika velona ao anatytsika ny teny tonga ao anatytsika velona ary tsy takabidy ny vidiny tenin'Andriamanitra ao anatinao io ny tenin'Andriamanitra ao anatinao tafiditra ao anatinao io iboboka ao anatinao io de amelona anao io tenin'Andriamanitra tonga ao anatinao Jesosy tonga ao anatinao halleloia hoe tenin'Andriamanitra ny jonany mamirapiratra ao amin'ny maizina izy fanelony tombo de fanazavana ny lalako tsy vitany mofo zany fa io tenin'Andriamanitra io manazavany lalana anatina fotoana ianao misalasala anatina fotoana ianao tena mirorosaina hoe inona ny tokony ataoko manoloana n'ity zavatra ity tenin'Andriamanitra ny tonga aminao izao atao tenin'Andriamanitra manoro ny lalana hoe ato ny lalana amin'io misy fomba fiteny anankiray ny olona manantsaina mahita ny lalana rehetrarehetra fa ny olona manana pahendrena mahita ny lalana anankiray marina io lalana anankiray io hitanao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra na hitanao an'io fanilo manazava mitsilo satry ny devoliny olona ndray mofo daholo iaina amin'ny mofo fa teneniko anao ho avy zao ny fotoana eto andafy inona ny zavatra mitanga misy lalana ivoaka zao eto Frantsa tsy azo atao tsiny misofehan'ny trano mihoatra ny 19 degré fatratra ny lamondy izay zavatra mahagaga mihitsy ina moa tokony problème ny mpitondra fanjakana laniko zay ny andohany io na ataon'le 26 io 27 anay io fa inona ny zavatra mitranga ho alainy ny mofo azo ny alainy io zay mihitsy ny teniny devoly mofo mety hoy Jesosy ny ateny mety io na ho atao solona amintsika ny chauffage mangatsika ao an-tranontsika fa raha tenin'Andriamanitra ny ao anatinao ozy izy Elia ozy Jehovah mantsy Elia maninona ty anao da hoana izy Elia mafana de mafana amin'ny fitiavana ny Jehovah ny fo maninona zany ao anatin'ny fony Elia mafana inona nampafana chauffage hoe chauffage rehefa nipian'ny fanjakana frantsay fa inona nampafana ny fony Elia tenin'Andriamanitra ny avana tenin'Andriamanitra mampafanana de anatin'ny fonao ary iny tsisy afaka manaisotra ao anatinao
ty baibolytsika ty afaka isy angalatra fa ny teny rehetra zay mivakitsika atao anatiny io velona atao anatsika tsisy afaky ny analato zany zao tontolo ty zao ho levinao ny tenandriamanitra fa miteniko maninona tsy ho levina raha tsy manana tenin'Andriamanitra tsika ravana veritsika tsisy piatsika tenin'Andriamanitra ke ravana zany milazany hoe tsy amelanareo ho kamboty aho izy Jesosy amin'ny Jaona 9:9 za tsy amelanareo ho kamboty tsisy mofo tsy vitany mofo zany be dia be ny olona manana mofo amin'ny fakamboty tsisy pia Halleluja raha voatra ianao tsy misy any tenin'Andriamanitra dia mitovy amin'ny jambo ianao mitovy amin'ny boky ianao tenin'Andriamanitra ke nanadiovana antsika ravana tenin'Andriamanitra ke nizana toetra antsika diovina tamin'ny meme antsika tamin'ny tenin'Andriamanitra nanadio azy ianao hoe ny bebay ianareo akaiky ny fanjakan'ny lanitra inona nanadio ny abokatsika tamin'ny fahotantsika tenin'Andriamanitra Halleluja tenin'Andriamanitra ke rehefa nany mamindra fo atsika tenin'Andriamanitra ke rehefa nano miteny amintsika raha Jesosy le tsy otsony ny tenin'Andriamanitra reo fanontaniana rehetra tenenareo aiza ny alehako inona ny ataoko aiza no tafiako aiza no hoaniko reo rehefa tsy ao aminao ny tenin'Andriamanitra tsisy voavalinao tsony reo fanontanianareo dia eo ianao taka ny zaza tsisy pia eo ianao dia kivy ianao ho Jesosy hoe raha misaraka amiko ianareo zany voaloboka ianareo ny sampana raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona be dia be ny olona manana vola amina miliara fa tsy mahay manao na inona na inona fa jerenge zasy ianao hoe inona zao mba miliara ananantsika fa natahotra ny ho avy ary tsy ananantsika satria maninona satria tsika manana tenin'Andriamanitra ary tsika manana tenin'Andriamanitra za miteny anao androany aza mafoy ny tenin'Andriamanitra ianao fa arena sabidy tsy voavidin'ny vola aman-karena na dia ny teny farak'izay kely anatin'ny baiboly ary tsy mitovy vidy amin'ny diamondra farak'izay lafindreto amin'ity tany ty teny kely ngeravana ao baiboly dia mandrafitra ny fiainantsika na dia teny farak'izay kely ao baiboly onge misy tiako ianao e tsy vitana mofo ange zany e be dia be ny olona manambola tsy mahare an'izany na indray mandeha amin'ny fiainana hoe tiako ianao fa Andriamanitra miteny ianao hoe tiany ianao Halleluja Jesosy nampanantena antsika hoe tsy amelanareo kamboty hoy izany Andriamanitra zanako asany tanako adidiko teny foy ange zany ravina fa voamaina zany fotsiny hoe adidin'Andriamanitra dia milamina be Halleluja ngany mofo mavita miteny anao an'izany aza matahotra ny fanananao mofo mihitsy ary tsisy piaro ianao atahoranao daholo ny mpangalatra sy mpanendaka mpanano trano fa teny kely fotsiny ao amin'ny baiboly aza matahotra dia renao mihitsy fa dia mandalo ny loha salaky ny fahafatesana za dia tsy atahotra ny loza Halleluja Amen ho amin'ny fotoana ho ny tenin'Andriamanitra tsy etaetana sakafo na tsy fanirian-tsakafo na etaetan-drano fa hitadiny olona fa tsy hita tenin'Andriamanitra mbola betsaka miavinavina tenin'Andriamanitra zao ao arinao izy nitady aiza moa le tenin'Andriamanitra fa amin'izany fotoana izany zay nihinana dia tsy honoana zay nisotro dia tsy angetaeta fa zay nandà dia hitady fa tsy hita fembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina zany hoe voatetiny tany hitady tenin'Andriamanitra fa tsy mahita tsony zany mahatonga na amin'ny teny mbola faly mahitana hoe na dia alina aza ny andro mbola eo ianao inona ny anonao eto tenin'Andriamanitra Amen ry havana mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra teo hoe avy ny andro Jehovah izay anaterako mosary amin'ny tany tsy fanirikanana nefa nahitaita andrano fa faniriana ireny tenin'i Jehovah
sao ianao ampantenen'ny Jehova ny teniny hoy Jehova hoe avy fa zany teny zany teny kely fa mitenenareo teny kely fotsiny hoe avy zany zao mahakasika anazy teny Andriamanitra avy arifandany za zao mbola teny Andriamanitra iny avy ina zao mba teny kely tena kenareo teny kely mba manaratina hoe teny kely tena inareo hoe misy heriny amina ohatra asa matahotra ohatra hoe inona avy ny teny mba hitanareo zao hoe mba mampahery anareo teny kely fotsiny miverena za ihany ny vadinareo alleloia tenin'Andriamanitra satria manoratra hoe zay manana tenenina ho tenin'Andriamanitra ny Jaona voalohany Jaona toko voalohany fa tsy Jaona voalohany tamin'ny voalohany teny dia ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary izy tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsisy dia tsy nohary tsisy nahariana zao zavatra ary zao nateray azy izy nisy mpiainana ary fiainana ny fanazavana ny olona ary mazava dia mirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy tenin'Andriamanitra ny teny hoe misy mazava ny andranam-bavy zao zany zao teny tsotra fa tsy hitanao any amin'ny mofo zany teny fotsiny to dia za tsy andao anao dia tonga ianao dia mahery nefa teny dio zany tsy maintsy tika ny nitolo zao anak'Andriamasika ianao zany zao ino ao ombanareo zany teny teny daholo zany mirosoa amin'ny lalina alleloia teny daholo zany atolory ihany fonareo alleloia teny daholo zany tenin'Andriamanitra daholo zany mahakasika mitsatoka anatin'ny fotsika nefa teny alleloia zara nareo zany alleloia misaotra anareo manoratra Jehova ny mpiandry ao izy saondra alleloia hamainina be daholo nge zany rehefa namalala sarobidy eo masoko alleloia momba anao teny daholo nge zany rehavany fa hitanao voamena an'izany fotsiny tsy dia velona apahateny zany raha isosiny hoe mofo lenomeny dia volotary zany raha andidina apahany fotsiny anao tsy voky akory angenao nefa zany teneninareo zany nge rehavany isanjanako ianao tsy anarina fa ampahany amin'ny teny ange zany ampahany ohatrany hoe misy gâteau zany hoe dia misy portion kely anankiray fotsiny fa nefa maninona malala eo masoko ianao dia maninona ao anatinao mahery ianao mahery tsika mpandresy hatrany amen ry havana malala raiso ny tenin'Andriamanitra mbola hitanao izy zao ary tsika io miinsista blokena ny comptetsika blokena ny fandarantsika fa miinsista isika iny any ataontsika eto mbola miezaka mizara tenin'Andriamanitra teny mbola misy ny fotoana za zany ny tena teteny aminao raha mbola azo nataony tsy mirate toriteny dia aza mirate toriteny fa arena ny toriteny zao arena ny toriteny zao rehavako malalako ary sarotra hita perle rare ozy izy ny fomony teny frantsay zavatra sarotra hita teny aminao androany hoe hotahin'ny tompany antsika menakavy aza kivikivy aza kamokamo mihainy tenin'Andriamanitra androany belebe no anolohevitra anao ary hitsindro anao ny masoko selina alleloia zany Jehova Andriamanitra ao voko vadika ianao misaotra anareo fa mahafinaritra daholo ny tenin'Andriamanitra soratanareo fa hitanareo vomainao an'izy dia maninona vomainao an'izy dia mahery mainao an'izy dia mahery sa ahoana ozy nareo mahery amen tsara ny tompo tsara Jesosy ry havana malala ao amin'ny fotoana tonga io mosary io fa izasy ianao dia mba ho tahaka ny Josefa i Josefa tsy vaketrika tsony tena manjary lava be ny tenin'Andriamanitra ny homana melo alleloia
I Josefa rehefa tao a Egypta dia vangin'Andriamanitra milo izy hoe isy 7 taona zina dia isy 7 taona mosary. Dia ny nataon'i Josefa rehefa tamin'ilay taona zina, inona nataon'i Josefa? Nanao sopotra izy, nanao sopotra ngeza be izy. Ary ilay sopotra ngeza be nataony dia nafahany nanangona. Halleluia. Tsara be zao ny soambiby koa hoe mitantana anao amin'ny tanana ankavanana na zanaka ianao, za niteraka anao, mino anjao dia zay no halleluia. Tsara. Fa zao nataon'i Josefa tonga dia vokatra be mihitsy aloha ny sakafo rehetrarehetra nandritra ny 7 taona. Dia mazava azy rehefa vokatra be dia tsy lany. Tsy lany. Dia ho an'ny olon-kafa mihinana dia aririna. Izay tsy lany. Fa Josefa tsy nanao an'izany. Ny Josefa mihinana ohatry ny isan'andro ihany izy, fa izay mihoatra nampirimo ny ao anaty fitoerana atao anaty sopotra. Nandritra ny 7 taona. Dia gaga ny olona hoe Josefa koa dia ohatry ny miary manao fiarina mbola antitra hono fomba fiteny izay. Fiarikarenany mbola antitra. Tsy ho an'iza fa dia angoniny eo fotsiny ny taolana. Fa tsy fantany fihevitry Jehovah. Tenin'Andriamanitra ny tonga tamin'ity Josefa tamin'ny voalohany. Hoe zao ny zavatra hitranga, fantany meloha. Ianao ingeny avana manana tenin'Andriamanitra, fantatro ingeny, ampahafantaran'Andriamanitra anao ingeny, hoy ny tenin'Andriamanitra ho aferiko an'i Abrahama va? Halleluia. Zay ho atao. Amen. Dia zao ny zavatra nitranga. Nanangona fotsiny izy io. Izy ny olona mihinana, izy manao trano. Trano malalaka, fitehirizam-bokatra. Dia izay vokatra rehetra tsy lany, nangoniny. Tonga amin'izay tapitra ny 7 taona zina, tonga amin'izay 7 taona ny mosary. Nikiropaka amin'izay ny olona. I Josefa tsy nikiropaka. Taona mosary, fa Josefa fa nanangona. Ny olona noana, Josefa betakolaka foana. Inona natao Josefa? Namboly ve izy? Tsy namboly intsony izy, ny tany tsy navokatra. Fa nataon'i Josefa nihinana izay nangoniny izy sisa. Nanao réserve izy dia nihinana ny réserve izy sisa. Angamba vitaninina fotsiny izy. Tonga amin'izay ny olona tsy nanako hohanina ny vidy lafo tamin'i Josefa. Tamin'izany ngeravana dia efa nisy ny nampanjana boly. Fa tsy nampanjana boly aloha izany fa tena nisy ny business. Business ke zany nataon'i Josefa tamin'izany. Eritreretinareo ary izy tsisy sentiment mihitsy izy tamin'izany. Nangoniny zany hoe mahazo vary kapoaka isan'andro izy. Dia ndraika kapoaka no haniny, ndraika kapoaka nangoniny. Rapiso iray kapoaka hohaniny, ray kapoaka nangoniny. Retsy roa kapoaka ny taondray mihinana, izay tsy lany dia ariana menany akosiny sisa. Fa tonga amin'izay fotoana tsy nisy hohanina ny olona. Josefa tamin'izany hoe zany ny vary ray kapoaka ary 100. Hoy izy Josefa, tena andro ny Kristy fa 300 ny anahy io. Zaza dia mba atao an'izany rehetra mba omeo fotsiny. Ao ziziko. Fataizinareo tamin'ny nisy reny, naninonareo ny tsinano, mehezanareo nanao trano. Za nanao trano, zany mehezanareo. Hoe trano atao inona io, ny anana nangonako vokatra. Ka 300 ny kapoaka ray nanareo. Tsy lafo loatra dia tsy misy zany. Verina indray ny ankizy. Mba hividy amin'ilay 300. Efa niakatra 700 izy zao fa nareo maly tsy tonga. Nareo koa maly tokony nany fa mihesarotra zao 700 indray. Farany meo re zany fa nareo koa dia ngonongonona eo. Manao farateny sisa tsy olana zany izy Josefa. Vola ambany ny vola aloha. Tsisy sentiment tamin'izany Josefa. Verina avy any ny olona tsy nanambola intsony nanaraka trano tamin'izany nisy avany hoe trano sy tany takalo zany tamin'izany. Trano sy tany sy ny biby sy ny rehetra natakalo vary. Ka Josefa manambara. Ary tena nisy fametsyfetsena evangelika kely isika mba tamin'izany. Vary veravana dia takalo tomobile. Le tomobile tsy nahavelona. Le tany sy le trano, alohan'ny olona tsy nanana tany, fa ny olona mihinan-kanina ozy aloha maty rapitra izay maty androany.
nalaina am'izay ny va ina nefa eny aminareo e ka misy afa tsy tany eo 4 hectara 67 hectara eto ty de mena valinareo e aza diny ny titre efa titresa mbola voakadasitra eto ty ihany fa tsy manino aza diny ny titre misy vavolombelona roa de toka fa ty amin'ny fraise na legalisena ny signature anay io a de meko valinareo ndrekeko zany tam'izany menao tsy ny ave Josefa tamin'ny andro finanana izy tsy nihinam-be fa nahinanangona de mba taky izany koa ny tenin'Andriamanitra ho avy ny mosary ianao manangona fa ho hitanao fa ianao zatra mihaino toriteny ny olona mandeha balady ianao mihaino toriteny ianao ny olona lasa mandeha rehetrarehetra ianao mihaino toriteny ozy ny olona le fanga inona ihany fanga io azo anina de teneny hoe tsy azo anina androany io hoe fa etrehako ny rapitsika io ry havana malala tenin'Andriamanitra ny heritsika tenin'Andriamanitra ny heritsika ary ho tenin'Andriamanitra am'le jaona teo hoe 9:5 taony tena mazava izay mazava ny olona rehetra tamin'izao tontolo zao teo am'izao tontolo zao izy ary izy efa nanaovana izao tontolo zao nefa izao tontolo zao tsy nahalala azy toga tany amin'ny azy izy fa izy ny azy tsy nandray azy ny 12 fa zay rehetra nandray azy teny omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay mino ny anarany de ireo izay tsy nateraky ny rana na sitrapony nofo na sitrapony olona fa nateraky Andriamanitra na koa nateraky ny tenin'Andriamanitra ry havana ianao mbola anao nanao io matsiaronona eo amin'ny fiainana io mofo ny azakazahanao io takanay koa ny azakazaka ny tady mofo fa za teteny aminao a teteny aminao maromarina ako efa fotoanany tenin'Andriamanitra zao tsy fotoanany mofo tsony zao Alleluia. Fotoanany tenin'Andriamanitra miandro mofo ianao io a fa za miteny anao sao de mba efa tenin'Andriamanitra am'izay ny tokony fanafodinao fa za miteny anao tenin'Andriamanitra nanasitrany za taloha tena nara olona marary fo be mantsy za ty taloha marary fo be mihitsy za taloha ny spesin'ny professeur resaka fo a Madagasikara mbola vo 5 taona de nafantatra anahako izy professeur zay fa le anay mbola vo 5 taona de efa makany amin'ny hôpitaly isam-bolana tsabona ny fo manana areti-po fa rehefa nandray an' Jesosy ahako tsisy fanafodiny hoaniko fa tena manasitrana ny tenin'Andriamanitra de za hitanareo falifaly lava Alleluia karazana retina firy ny teo amiko narary fo a narary aty a fa tsisy hitako reny am'izao tsisy fanafodiny vidiko a mihaino tenin'Andriamanitra eto fotsiny ahitaka ny ranabavy manao amaininy io gagatra amin'ny dokotera ny anazy e ranabavy someva ary tsy izy rery firy zay olona sitrana teto zay inona nasitrana azy mihaino tenin'Andriamanitra fotsiny nazy zany zo isaka alina andeha ho aizy ianao iny ozy ny vadiny andeha hina-panafody ina le fanafody tenin'Andriamanitra Alleluia misy olona tsy anasy eto nareo mamihetsikehtsebo amin'ny dedava aza fa de eo fandarany foana inona rehefa ny nataony teo tsy rahanto Aritsimba professeur Rejo zay so de fatatranana bavy Charline Rejo zay ny dokotera ko taloha professeur Rejo tsy haiko na mbola velona zany na tsy professeur Rejo spécialiste momba ny fo izy zay mba tadidiko mantsy anarany zay tamin'izany mbola kely de tsabona foana ny foko Alleluia tahiny tompany etsika menakavy ndao tsika anao reserva tenin'Andriamanitra ho avy ny fotoana mosary io ianao a ohatran'ny Josefa milamo ozy ny olona tsy mahita tenin'Andriamanitra de ozy anao za efa manana be de be aiza ozy ny olona
atao anaty izy ianao. Amen. Dia tahin'ny tompony antsika mianakavy. Maherezy anao fa aza kivikivy. Za ty za dia tsy mba manana fa tsy tenin'Andriamanitra. Fa za tena tetena anao tsy tena manana ianao manana anio. Manana ianao manana anio. Samy mahery samy tahin'ny tompo tsy mofy any iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay araka ny vavan'Andriamanitra. Raiso ny teny. Teny anao izy hoe tompo, ny teninao no faniloko. Ny teninao no sakafoko. Ny teninao no rivotra iainako. Ny teninao no lamby hitafiko. Ny teninao no tafo iafenako. Halleluia. Tahin'ny tompo antsika mianakavy mino fanakasika anao zay ten'Andriamanitra ihiritsika dia hanavavakitsika avy hatrany. Magnataka aminao zay Jesosy amin'ity androany ity hoe ampalalao andretolona ireto ny falebiazana zany teninao zany. Falebiazana zany hoe manana ny teninao zany. Ampalalao an'izay mety mbola tsy malala, izay mety mbola manao ambany zavatra sy manao tsinitsinina zany hoe tenin'Andriamanitra izany. Jesosy malalo ampafantaro anay ny marina, ampafantaro anay ary vokiso ny teninao zay fa ny teninao no mahavelona anay, ny teninao no mahatonga anay lavitra, ny teninao no manasitrana anay, ny teninao no mitsilo ny lalana le anay, ny teninao no nanadio anay Jesosy aho. Azavenao tratra zany mosary zany zay. Tsy mandeha lavitra zay hatramin'izay fa eo anilanay eo foana ianao miteny aminay. Ho amin'ny fotoana an'io la anjenjena ho ny tenin'Andriamanitra.
hatrany amin'ny ranomasina ka makany amin'ny ranomasina zany hoe mitetiny tany fa tsy hahita tenin'Andriamanitra fa ianao ry havana nahita tenin'Andriamanitra ianao mbola mahita ianao hatramin'izao tsika miteny zao mbola mandre ianao tsy mbola nidin'Andriamanitra ny vavany tsy teny taminao tsy mbola nitapenan'Andriamanitra ny sofinao tsy handreny feony ary tsy mbola nitapenany masonao tsy afaka mahaky ny teniny fa mbola eo aminao zany amin'ny fotoana angalarana ny teny io tena hoe solona amin'ny olona zany tenin'Andriamanitra zany fa ianao araroty raha mbola eo aminao araroty raha mbola eo aminao Jesosy malalo misaotra ny amin'ny teninao afaka misaotra an'Andriamanitra ve ianao ry havana amin'izao fotoana zao ianao hoe ry havana amin'izao fotoana zao afaka tena misaotra an'Andriamanitra hoe misaotra ny amin'ny teninao afaka misaotra ianao amin'androany hoe Jesosy misaotra fa tsy mofo fa teny halleloia ambony lavitra sarobidy lavitra noho ny mofo zay ka men'ny devoly ny teny zay ny fikiran'i Jesosy ry havana 4 andro sy 4 alina tenin'Andriamanitra ny teo amin'i Jesosy tsy miala teo izy fa nanana tenin'Andriamanitra androany raha mbola tsy zatra n'izany ianao raha mbola mety mivingivina amin'izany tenin'Andriamanitra zany ianao tena hoe tompo ataovy mahita tsirony amin'ny fianonan'ny teninao fa io ny ahavelona io ny ahela velona halleloia iaina mosary ny olona zavatra tsy maintsy tonga zany fa ianao tsy aina mosary satria ianao voky tenin'Andriamanitra satria ianao tsy atsapangatsika fa mitafy tenin'Andriamanitra tsy atsapa ho irery ianao fa atsapa fanatrehana satria miara velona amin'ny tenin'Andriamanitra velona sy boboky ao anatinao ny tenin'Andriamanitra sotra Jesosy ta io zany teny zany mba tsy tafiala mandrakizay ty anatinay ka ny vozena fahafiretrandroany Jesosy dia amoa avy 100 eny avy 80 eny avy 70 eny anatin'ny fony tsirairay avy tsy voala ty anatinay fa tena hoe hitoetra ao anatinay tsisy afaky ny anongotra ato anatin'ny fonay ny teninao izay vombara teto androany era laza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay betsaka ny tsy voalazako teto Jesosy fa raha zay voalazako ihany no tanteraka dia maty antoka izay fa ianao le manao ny mihoatra lavitra ianao ane Jesosy malalo anao mihoatra noho izay maneritreretinay dia io ny teninao tsy ala aminay mandrakizay fa io ny arena miafina arena sarobidy misaotra indrindra Jesosy malalo halleloia amen ivavaka ho an'ny firenentsika ankehitriny dia andao mpandrotsika ny anababitsika Saondra alo evera ivavaka ho an'ny firenena tay tompo raha anabavy Saondra anao avy hatrany ny fitenenana Ny tompo daholo isika rehetra miaraka hivavaka ary isika raha tsara indrindra ty any an-danitra dia raha sy ilaza ary voninahitra no atolotra anao amin'ity alina ity satria dia mbola tanteraka somatsara indray zao mivavaka fiambenana ataona izao fampahirezana nay tsirairay avy misaotra noho ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao tamin'ity fotoana ity Jesosy malala ampio izahay mba tena angetaleta sy honono ary mba tena hisotro sy hinana ny teny mba hamoky ny tenanay amin'ny teninao satria ny teninao tompo malala dia fahamarinana ka raha ho avy ny fotoana izay tsy hinona itsony an'izany teninao izany tsy hampahina itsony mihinana izany teninao izany tompo malala dia efa manana tahiry izahay ahafahanay mijoro mba hanaradianao foana Jesosy malala ary na raha oviana na oviana na aiza no isy anay dia tsy hitarika aminao izahay ary tena boky sakafom-panahy izay efa namitindranao anay hatramin'izay ary tena ho fahazavana sy ho tany mahavokatra ho fahazavana mirapiratra
mba ho fitaovana fitoriana tokoa ianao amin'ny fitoriana natanao mandra-piavinao eny amin'ny raholanitra. Misaotra Jesosy malala tamin'ny teny masinao. Ampio izahay mba tena handray izany teninao izany tokoa ka tsy hisy latsaka an-dalana fa tena hizoratra amin'ny farany aho. Hiaraka aminao ary hovoky ny teninao masina. Mangataka aminao koa mpialiny teo amin'ny firenenay Jesosy malala. Jesosy malala, fantatrao ny zavatra misy ao amin'izany firenena izany. Finovota Jesosy malala, miaina ao anatin'ny aizina Jesosy malala. Tena hoe milona ao anatin'ny faharatsiana Jesosy malala. Jesosy malala mpialiny ity dia mangataka aminao mba hitodika hijery an'izany firenena izany ianao Jesosy malala. Mba tena hoe hamindra fo amin'izany firenena izany ianao Jesosy malala. Misy mpianakavianay ao amin'izany firenena izany. Ny malagasy mitovy aminay Jesosy malala, maro be Jesosy malala mila mikikika ao amin'izany firenena izany. Miantsovony Jesosy malala, mijaly Jesosy malala, maratra, nona Jesosy malala, tsy manan-kohanina, tsy manana na ny hotafiana ary Jesosy malala, na ny hatoriana ary Jesosy malala dia tsy misy tsony. Maro be ny fijaliana, ny fahoriana, tena ranomaso. Na iza dia misy ranomaso, misy fampijaliana, feno fahoriana Jesosy malala amin'izany tanina izany. Mangataka aminao mpiala ity Jesosy malala mba hamonjy amin'izany tanina izany Jesosy malala. Mba tena hoe hoavotanao amin'izany faharatsiana izany Jesosy malala, ka sy ofony izy ireo tsirairay avy, mba tena handray anao tokoa Jesosy malala. Ka tena hoe hitodika aminao, hitodika sy hibantsina anao manomboka izao Jesosy malala. Anaraka ny fitraponao Jesosy malala mbahovonjy amin'izany faharatsiana sy fahamaizinana rehetra izany. Jesosy malala, mamindra fo amin'ny tanindrazanay ianao. Mamelany eloko izy ireo Jesosy malala. Dia mangataka aminao Jesosy malala mpialiny ity, ho anay rehetrarehetra izay tonga tety, mba tena hoe hovoky tokoa ny teninao, mba azo fitahiana sy handray izany teninao izany Jesosy malala ao anatinay tsirairay avy. Mba tena ho vita fihavanana aminao izay rehetrarehetra Jesosy malala, dia tena hoe hiankina sy hametraka amin'ny fiainanay tokoa eo am-pelantananao. Satria ao aminao ihany no ahitana fiadanana Jesosy malala sy fahasambarana. Mankasitraka Tompo malalo, menao fa miainao izany vavaka izany ianao, satria angatahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahavonjy tompony sabata izany vavaka izany. Misaotra Jesosy malalo, anao irery ihany miady sy mivoninahitra ary miteny. Mankasitraka Tompo malalo, misaotra Jesosy malalo. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranam-bavy Saondritsika aloha everata anaty vavaka matsiro be mamy. Andriamanitra manakirepasavana ny amaly fitianao raha nabavy Saondra, dia mitombozy tsy dia mitombo fa saona dia Jesosy amaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao teto androany. Dia tahiny tompontsika rehetrarehetra tapitra tokoa ny fandarantsika. Raha mbola sogana amin'ny rahalanitra Jesosy dia eo netintsika raha-pitso alina tahaka izao. Mampionina moa mamalina izy vavaka maraina izy raha-pitso na tsisy izy ihany koa no mamaly antsika eo anaty commentaire raha izy ny vavaka misandrata raha-pitso amin'ny 7 arivo. Fa za kosa amin'ny 7 sasany alina eo aminao eto raha-pitso miaraka amin'ny toriteny hafa indray. Tahiny tompo daholo dia misaotra anao na hatrarena hatramin'ny farany. Ny page ihany ny anaovantsika partage raha-pitso nefa tsy le compteko personnel intsony satria efa bloqué indray aloha iny. Dia raha-pitso ary samy tafandriamanitra daholo tahiny tompo tontolo andro mahafinaritra be mihitsy no atrehanao raha-pitso. Hiara-tory amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia hifoy araka amin'ny tenin'Andriamanitra, dia raha hivoaka ny trano ianao miara-mandeha amin'ny tenin'Andriamanitra eny ambony tomobile eny amin'ny fiara fitaterana ny asa mandrara ataovy andriranao foana ny tenin'Andriamanitra. akiradio.radio12345.com misy soratandranam-bavy Fabiola io ny lien ahafahanao mihaino ny onjam-peo akiradio. akiradio.radio12345.com ahafahanao mihaino ny akiradio. Misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 7:07 maraina dia amin'ny 7:07 ariva ihany koa misy toriteny vaovao. Samita iny tompo mahereza daholo dia manoloka mamy antsika tsirairay avy raha-pitso indray. Amen.